Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Efa tafaverina atandrarana ny filohan'ny Républicaine Madagasikara rehefa novahiny andro vitsivitsy tany Frantsa. Fifanarahana eo amin'ny sehatra ekonomika efatra lehibe ny totosa nandritra izay fitsidiana izany. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny torika izay fomba iray ahafahan'ny olon-drehetra mitondra ny trangana kolikolina fanarotapahefana hitany eny anivon'ny Bianco amin'ny alalan'ny internet. Roapolo isanjaton'ny asa fanamboaran-dalana rokady amin'izao fotoana izao no vita araky ny tatitra nataony teo anivon'ny ministera ny fanajarianan-tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Mitetina hatrany amin'ny 20 miliara ariary kosa ny teti-bola natokana hanomezana onitra ho an'ireo izay manana fananana voakasika amin'izany. Hiatrika fiofanana mandritry ny herinandro any Japon ireo ekipa pirenena vehivavy taranja rugby ho fanomanana ny lalao iadina tompon-daka Afrika fa indrindra ny fanomanana ny lalao olimpika. Maresaka iraisam-pirenena nametra-pialana tamin'ny fomba ofisialy androany Prime Ministre Britanika Theresa May. Ny farany volana Jolay no fantatra nisy olo-toerana azy izay anana andraikitra dogoavana toy ny fametrahana ny Brexit. Ny adidirindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika amin'azanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia efa tavaverina atanindrazana ny filohan'ny Républicaine Madagasikara rehefa nivahiny andro vitsivitsy tany Frantsa. Fifanarahana eo amin'ny sehatra ekonomika efatra lehibe ny totosa nandritra izay fitsidiana izay rarysona andro. Fifanarahana lehibe miisa efatra eo amin'ny sehatra ekonomika ny vitan'ny délégation malagasy no tarihin'ny filohan'ny République Rajoelina Andry nandritra ny fitsidiana tamin'ny Frantsa farany teo. Ankoatra ny firesahana tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny hamerenana ny Élysée Barsa amin'ny Madagasikara. Ny iray amin'ireo fifanarahana ireo dia amin'ny sehatry ny fambolena ary ny telo hafa kosa dia samy amin'ny sehatry ny fiariana angovo. Isan'izany ny fananganana tohadrano lehibe hamokatra herinaratra hatrany amin'ny 20 megawatt any Volobe ao amin'ny faritany Toamasina. Eo ihany koa ny tohadranon'ny Sahofika ao Antsinanana Tsirabe ato amin'ny faritany Antananarivo izay hamokatra herinaratra hatrany amin'ny 200 megawatt any Hoandy ary ny centrale hybride misy roa any amin'ny faritany Toliara. Ireo tetikasa telo lehibe amin'ny angovo ireo dia tafiditra indrindra amin'ny fanambina apetraky ny filohan'ny République ao anatin'ny vina UEM amin'ny ampitomboana ny angovo eto Madagasikara sy ho fanampiana ny orinasa Jirama amin'ny famokarana angovo izay ary indrindra hampihenana ny vidin'izany angovo izany hampiroborobo ny sehatry ny famoronana indostria eto amintsika izay fototra lehibe ny politika fampandrosoana ho lovain-jafy. Anoizatsika ny vaovao kosa indray dia nitanterahana androany ny fitokana ny filohan'ny République tamin'ny fomba ofisialy ny vovonana Nexa iarahana amin'ny vondrona aksiana teny amin'ny Tanasor Andranomena. Mifameno amin'ny politika mpanjakana amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina ity vovonana ity rarysona iandratra. Nambaran'ny filohan'ny République Malagasy Rajoelina Andry nandritra ny fitokanana vovonana Nexa taty Andranomena androany. Fa zava-dehibe letrotra ho an'ny tanora malagasy ity vovonana ity. Ity vovonana Nexa ity no ampifandran'ny tanora malagasy ho mpandraharaha. Zava-dehibe no fisian'ity plateforme Nexa ity satria manampy an'ny tanora malagasy amin'ny fiofanana indrindra ny fandrindrana azy mba ho tonga ho mpandraharaha. Miteneniko foana moa dia ny hoe ntsika malagasy hatramin'izay dia zatra foana amin'ilay hoe nampianarina hitady asa fa ankehitriny noho ny fisian'izao plateforme izao
dia mba hampianatra tsika malagasy maromaro mba hiditra amin'ny sehatra ny fandrarana izany hoe fameno tanteraka amin'ny fiarina izy ity satria mila hofanina aloha ny tanora rehefa hofanina izy manana tetikasa dia hovatsiana vola zany dia za mino fa ny tetikasa ohatran'izao mila atao maro manerana ny Madagasikara fa zava-dehibe ny fisian'izao ary efa hitako sady fa misy vokatra maro zao nivoaka avy ato resaka vary, resaka tantely, ny resaka moringa, BDB, resaka sira, ny resaka marobe, ny vokatra resaka confiture, izany zavatra rehetrarehetra zany ahafahantsika manampy ny tanora malagasy. Mifameno tanteraka amin'ny politika amin'ny fanjakana, amin'ny fanampiana ny tanora hiditra amin'ny fandraharana amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina ity vovonana ny Exta iarahana amin'ny vondrona aksianina ity ho iatran'ny filohan'ny Repoblika. Zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy ny fidirana amin'izany fandraharana izany ho amin'ny fampandrosom-pirenena. Ireo zavatra nisongadina atao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly no tanterina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miantarandriana. Omenain'ny bolana ny ministera isan'ny tokony sy ireo amin'ny sehatry ny fikirakirana ny ara-bola ametraka lamina ahafahan'ireo mpiasa mpanjakana tany lavitra mandray tambo-karama. Izay no teboka lehibe ny voaka nandritry ny filan-kevitra ministra Omaly. Voakasika amin'ity fanapa-kevitra ity araka izany ny fandoavana ny karama ara-potoana. Ity farany izay heverina fa hanamafy ny ady amin'ny kolokolo eo anivon'ny fanatanterana ny asa mpanjakana. Ankoatra izay, nasiana teny ihany koa ny mikasika ny sainam-pirenena amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny ankalazana ny fety niverena fahaleovantena izao. Fepetra maro no tokony arahana amin'ny fananganana sainam-pirenena tahaka ny halavan'izany ho avy roeny ny sakany. Eo ihany koa ny loko tokony ampiasaina manomboka izao. Ankoatra ny fanendrena samihafa kilany, tapaka avy afoana ny didim-pitondrana manindry ny tarehim-paritany miandraikitra ny filaminam-bahoaka rehetra. Fa nifoanana ny fiaraha-misakafo fanao isan-taona eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha nandritra ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena tafiditra ao anatin'ny fanovana sy ny fametrahana politika ny fitsitsiana izany raha ny fanazavana azo Ivrichard. Tsisy intsony ny fiaraha-misakafo toy ny fanao isan-taona eny amin'ny lapan'ny Iavoloha mandritra ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena tafiditra anatin'ny fanafoanana ny fandaniam-poana ny volam-panjakana sy ny politika pitsitsiana ny fitondrana zany. Mifanaraka amin'ny zava-misy marina momba ny fahantrany eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra hoy ny mpanara-baovao. Raha toa ka vahoaka malagasy maro no miaina anaty fahasahiranana mandritra ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena, amina miliara maro ny lany amin'ny famahany ireo olona mandidina ny 2 hatramin'ny 3 mahazo fanasana isaky ny fetiny 4 Jona. Ankoatra ny mety ho vola mivoaka ambadika sy ny kolokolo androana azo ny antoka ny seho nandritra ny fitondrana teo aloha. Isan'ny fanovana ny toe-tsaina azo hitarafana ny fametrahana fomba fanao politika vaovao eto amin'ny firenena ihany koa zany raha ny faneho-kevitra samihafa. Fanovana ihany koa ny fotoana ny mbohan'ny matso ataon'ny foloalindahy malagasy izay hanomboka amin'ny 2 ora folakandro. Isy ihany koa ny fampisehoana manokana ataon'ny vondrikery avy amin'ny tafika malagasy sy ny fandraisana anjara ny miaramila mivondrona aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy ireo angidimbiana farany fitondrana farany. Vahiny manan-kaja maro arak'izany no hanome voninahitra ny lanonana ka isan'izany ny filoha Rwandais miampy ireo maso vovahiny sy avy amin'ny fikambanana iraisan'ny pirenena. Fanampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androan'ity Itorika izay fomba iray ahafahan'ny olona rehetra mitondra trangana kolokolona fanaparam-pahefana hitany eo anivon'ny Bianco amin'ny alalan'ny internet. Je déclare donc ouverte cette cérémonie de lancement de la plateforme numérique de dénonciation anonyme du Bianco. Araka izany, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androan'ity ny Itorika izay fomba vaovao ampiasain'ny biro maletena miady amin'ny kolikoly ahafahana manakaiky ny olona rehetra mitoroka ny trangana kolikoly hitany. Amin'ny alalan'ny internet tsy misy ahafantarana izay olona nitoroka na ny toerana misy azy, izany hoe anonyma tanteraka no fomba fiasa. Mifanindran-dalana amin'ny fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'ny famongorana ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny tolérance zéro amin'ny raharaha kolikoly izao vokatra vaovao izao hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian. Ny zavatra tsy nday amafisina dia tsotra. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia nametraka ho laharam-pahamehana niady atao amin'ny kolikoly.
ny ady ataontsika dia tsy mahakasika ny zavatra nisy tamin'ny taloha ihany fa zavatra misy ankehitriny sy zavatra mbola hoisy dikan'izany a ny ady ataontsika amin'ny fahantrana ny ady ezaka rehetrarehetra ataontsika mba ahafahantsika miroso ao anatin'ny fampandrosoana firenentsika dia tsy maintsy mifandrindrandralana amin'ny ady ataontsika mikolokolo tsy ilaina zao zavatra zao raha ohatra ka tonga saina daholo ny olona rehetrarehetra mba hiala ao anatin'ny fomba ampanao tsy mety fa ilaina dia ilaina zao fitaovana zao amintsika miteny zao satria matsapa zay fa mbola misy ezaka atao ametrahana zany firenena tsara tantana zany ary ny ady ataontsika amin'ny kolikoly dia ady ny andavanandro. Azo antoka tanteraka ny tsiambaratelony izay mitoroka ary amin'ny fomba tsotra no ahafahana mitory ary na aiza misy ny trangana kolikoly eto Madagasikara voaray ara-potoana sy aingana ny fomba fiasa ho ny tale jeneraly ny Bianco Andriamifidy Jean-Louis. Fa io fomba fitorohana vaovao io zany araka ny nampahafantarina azy avao teo dia efa vita setra ary be dia be ny firenena irazao tontolo zao mampiasa azy ary nahitana vokatra ny fampiasana zany. Le anonyma zany io zany na mpiasa ny Bianco aza tsy mahafantatra azy. Rehefa miditra amin'io fitaovana io le olona dia na zay aiza tsy afaka ahafantatra azy. Fa rehefa hitanay fa tsy mitombona fotsiny le izy aty amin'ny farany dia tsy asiana tohina ilay fitoroana rehefa hita hoe zavatra tsy tombona fa natao ankaratsipana fa zay aloha ary zay tena antoka lehibe amin'ny fitaovana io tsy afaka ahafantatra azy mihitsy. Ninona zavatra fikarohana ataonay dia tsy ho fantatra mihitsy ny identité fa le fitoroana no tsoraisina rehefa tsy marikotitra. Ao anatin'ny tranokala doléance.bianco-mg.org no miditra ireo izay rehetra dia hitoroka ary manaraka ny toromarika avy eo. Mety avokoa na tablety na solosaina ary ireo navigatera rehetra ahafahana miditra amin'ity tranokala ity ary misokatra ho an'ny olona rehetra ny sehatra tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana. Isy ny hetsika maro entin'ny Bianco sy ny mpiara-mombona antoka aminy ampahafantarana misimisy kokoa ny be sy ny maro ny momba ity hitoroka ity. Fanavotsitra ny filohan'ny kafa madamady taorian'ny fakanam-bava nataon'ny Office anticorruption de la police judiciaire azy tany Paris omaly. Mbola tsy misy mipika hatreto ny antony henona azy avy amin'ny polisy frantsay Yves Richard. Navotra ny filohan'ny kafa madamady taoriana amin'ny fakanam-bava nataon'ny Office anticorruption de la police judiciaire frantsay azy omaly. Tsy misy toy ny fihainona natao azy hatreto raha ny fanazavana. Nataon'ny mpampanolalana ny toerana. Mbola tsy fantatra mazava ankilan'ny ny antony fisamborana. Ny sekretera jeneralin'ny CAF teo aloha araka ny loharanom-baovao no nametraka ny fitoriana fisiana kolokolo noho ny fisiana fifandraisana teo aminy sy ny mpitantana iray eo anivon'ny orinasa mpanamboatra fitaovana ara-panatanjahantena ny La Frantsa. Antony fisamborana ihany koa araka ny loharanom-baovao ny ahafisiana kolokolo nanafoana ny CAF ny fiarah-miasa amin'ny orinasa Puma. Mpanamboatra fitaovana fanatanjahantena ny Allemagne ka nanaovana sonia fiarah-miasa vaovao tamina orinasa manana foibe any La Frantsa. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM hatrany ny toy ity raha ity. Falafim-baovao hafa kosa indray dia 20 isanjato ny asa fanamboaran-dalana arokady amin'izao fotoana izao no vita araka ny tatitra nataony teo anivon'ny ministera ny fanajarenany tany ny toeram-ponenana ary ny asa vavety tamin'ity androany ity. Mitetana hatrany amin'ny 20 miliara ariary kosa ny teti-bola natokana hanomezana onitra ho an'ireo izay manana fananana voakasika izany. Fanadinina tarandriana. Miazakazaka ny firosy ny fanamboaran-dalana eto Andrenivohitra. Hatreto 20 isanjato ny asa fanamboarana ny lalana rokady izay rokady avaratra Tsinanana ary ny fampitohizana ny rokady vaovao nasana amin'ny Akadindramamy izay tanterain'ny fitondram-panjakana hatreto no efa vita. Miroso taka izany ihany koa ny fandoavana ny onitra ho an'ireo voakasika izany. Ireo olona voaonitra ireo zany dia tsy maintsy atao izay hanamaivanana ny vesatra ny amin'izany fivondran-toerana sy famondrana zany. Fa tsy hoe
vidin'ny tany efa taloha be tsy mifanaraka ntsony amin'ny any mifanaraka amin'izay tsena zany amin'ny fotoan'andro anaovana ny évaluation no vidin'ny tany anomanana le tsara marian'izay satria indraindray misy tsy mahazo an'izay ny amin'ny hoe vidin'ny fanjakana mora be le tany sy ny trano fa tsy izay mihitsy le izy fa io amin'ny commission administrative d'évaluation fianarana dia mampiasa ny vidin'ny trano sy ny tany amin'ny tsena ny fotoana anaovana le évaluation. Raha ny efa voaloha amin'izao fotoana izao amin'le parcelle fito sy dimanjato dia 820 eo amin'ny 420 isanjato zany amin'ireo tany no efa voaefa nefa tsy ny tany ihany no nefaina fa izay rehetra eo amboniny toy ny trano ny voly ny ireo le ohatra hoe viriasa ny fambolena ny mpanofa-trano dia naloha daholo ka ireny zany efa ho 770 isanjato no voaloha amin'le zavatra rehetra eo ambonin'le tany. Zay le tena ingita hoe mahasamy hafa azy mihitsy satria tena nitsimbiana daholo ny olona rehetra izay rehetra eo ambonin'ny tany dia nomerana daholo hatramin'ny mpanofa azy mpanofa trano ary dia nahazo. Mahadratratra amin'ny 20 miliara ariary ny teti-bola natokana handoavana ny onitra ho an'ireo tokantrano manodidina ny 780 miisa 700 ihany koa ny tany voakasiky ny tetikasa. Misy aloha ny enquête Komodo izay atao eny an-toerana amoahana arrêté la Komodo mba ahafahana mamoaka ny décret d'utilité publique na DUP. Fa nisy décret d'utilité publique anankiroa mivoaka. Rehefa vita mivoaka le décret d'utilité publique dia natsangana ny commission d'évaluation administrative, commission administrative d'évaluation izay anao tombana ny sandan'ireo fananan'ireo olona izay tsy maintsy ho afindra toerana. Dia misy mifankatoava ny ministera tompon'ny tetikasa, ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Dia rehefa mandalo fankatoavana ny ministeran'ny fanajariana ny tany dia mandalo indray fankatoavana sy fanitsiana ao amin'ny ministeran'ny teti-bola sy ny toe-karena. Dia rehefa vita ny fankatoavana ny ministeran'ny teti-bola sy toe-karena ny sandamola vola tsy maintsy ho aloha io dia mivoaka amin'izay ny décret de ordonnance d'expropriation. Fanatsarana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra no isan'ny tanjona amin'ity tetikasa ity raha tsy ahivina. Ankoatra ny lalana tafiditra anatin'ny fanamboarana ny tetezana ny fiantsoana ny fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Isan'ny namatsy vola tamin'ny fanatanterahana ny asa ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny Banque Européenne de l'Investissement, Union Européenne ary ny fanjakana malagasy. Etsy ankilany, miroso tahaka izay ihany koa ireo fanamboarana anatin'ny tetikasa izay vatsiany BEI na ny Banque Européenne d'Investissement vola. Isan'izany raha tsy ahivina ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahafito miainga eo amin'ny PK0 Soarano. Fa araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Koly TV FM mahakasika an'ilay fahavakisan'ny lapan'ny tanàna tsy mbola nanome vaovao mazava hatrany komuna Antananarivo renivohitra. Teny avona sy tsy firarahina no nandraisana ny mpanao gazety tamin'izany Tatatsivery Asana. Ny aliny 5 jona teo no nisy namaky ny varavarana fa 5 tao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Nilaza ireo mpiambina vavahady fa efa tratra ireo olon-dratsy ary efa notanana eny amin'ny manam-pahefana izy ireo. Ireo mpiambina vavahady izay tsy nety nalaina sary. Tsy mbola fantatra ny entana very raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Ankilany, tsy mety milaza mazava mikasika ity raharaha ity ireo tompona andraikitra teo anivon'ny komuna. Ireo ty farany izay mifanilika andraikitra. Hoe miakatra makany midiry koa moa zany zay anina manao interview ohatra fa hoe misahatra amin'ny satria izay ke tsy censé satria izay tsy censé hoe miresaka amin'ny de miresaka direct ampanao gazety zany na communication manazay tsy ny direction c'est direction des affaires juridiques zay fotsiny tena manazy fa rehefa nanontaniana ny tompona andraikitra ny serasera teny avina sy tsy firarahina no nandraisany mpanao gazety nanantanteraka ny asany. dia niakatra aty zao hoe hitady olona afaka ataovana interview na zavazava hoe inona lasany
Efa avy ny sakafo ako zavatra amiray sasany kosa zay zao dia dia zany le mandainga nefa sahary zao mahita araka izany mbola mametra-panontaniana ny hoe inona ny tsy hanambaran'ny komuna mazava ny zava-mitranga tamin'ity raharaha ity tsara hatrany no mampafantatra fa efa namoaka fanambarana ny komuna ny herinandro lasa teo fa handray soamatsara ireo mpanao gazety tsy hakanavaka aiza ary ny fitazoman'ny komuna ny teniny amin'izao fotoan'izao ho fampananjana ny mangarahara amin'ny fomba fiasa sy fitantanana ny komuna Antananarivo renivohitra. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny teknôlôjia eto Madagasikara. Feo ihany koa ny fanomezana nomen'ny vondrona filetexa tamin'ity androany ity. Rehefa feo ary. Sardine trésor, sardine matisha sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 milliards par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salalo tazamya amnas. Jintika diabet. Bonjour. Fa ny anoisantsika ny vaovao dia mbola adogoavana ny fampiarana ny tsy fitanilana amin'ny mahalasy sy mahavavy ho ny mpisehatra amin'ny miralenta. Ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra hatramin'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena Fizo Rafaly. Fametrahana ny miralenta na ny tsy fitanilana eo amin'ny malahy na mahavavy, ny sehatra rehetra ny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena no mbola anjakan'izany ankehitriny raha ny tatitry ny Gender Links izay mpisehatra iraisam-pirenena miady ho an'ny miralenta. Tsy eto amintsika ihany izany, ary isan'ireo sehatra voakasika izay fitanilana izay ohatra ny fanatanjahantena iraisam-pirenena. Stéréotype moa izany ny resantsika amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy ny lafiny sport ary dia mbola hita koa izany hoe mbola misy koa ny fitongilanana. Ankehitriny moa izao misy an'ilay coupe du monde ho an'ny vehivavy izay karakarain'ny FIFA dia hita izao tao anatin'ny article fa hoe tsy mitovy koa izany ny vola omenan'ny ekipa lehilahy maresy sy ny ekipa vehivavy maresy. Hita izany fa tena mbola misy tanteraka mihitsy izany ny fitongilanana atao anatin'ny fiarahamonina na firenena aiza na firenena aiza. Eran-tany dia mbola misy ny fitongilanana. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, lesoka ny ara-kolontsaina sy ny fanabeazana izay tokony hametrahana ny fitoviany ny tsirairay. Adogoavana izany ny fanalana an'izany fitongilanana izany satria fatantsika fa mbola be dia be ny sakana mahazo ny vehivavy eto Madagasikara. Ohatra fotsiny izany azontsika tsy ampahitanana izao ny fomba amam-panao
izay hita zany marina fa hoe fomba mampanao dia patrimoine antsika ireny zavatra ireny kanefany hita fa tena misy fomba mampanao izay mbola miteraka fitongolanana ho an'ny vehivavy jerevana hoe ahoana ny ahafahantsika miala amin'ireny fomba izay miteraka fitongolanana ireny mba ahafahantsika miditra bebe kokoa amin'ny fampandrosoana. Ahitana taratra ny fitongolanana ihany koa eto amintsika ny sehatry ny asa ho hiatrany ny fanazavany isan'ny endrika isehoany ohatra ny tsy fitoviny ny marikarama tanjona ho hiatrany ny gender links ny ahatonga ny vehivavy ho mpisehatra mandray anjara feno amin'ny fandrosoana amin'ny lafiny rehetra sy amin'ny ady amin'ny fahantrana. Fa efa manaraka ny fivoarany toetrandro ny fampiasan'ny malagasy ny teknôlôjia mbola mila ampina tosika nefa ny fiofanana ho an'ny izay misafidy andalina izay teknôlôjia izay isan'ny manome izay fiofanana izay ny piftiky fanadadiny misy laharana azo. Tsy latsa-danja amin'ny fanarana ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fananana izany na ny fampiasana izany eto Madagasikara raha ny fanazavana na eo aza nefa ny fanarana ny rivotra entin'ny fanatontoloana ilaina raha ny fanazavana hatrany ny fifehezana izany hitondra voka-tsoa. Matetika manana fitaovana tsika miresaka momba antsika na any amin'ireny mpanjakana reny fa tsy dia haiko loatra ny fampiasana anazy na tsy voatrandraka tsara amin'ny tokony hitrandrana anazy ilay fampiasana ny tsika io dikan'izany hoe mampiasa an'ilay tsika ilay olona fa tsy fantany hoe raha ohatra ka simba ilay izy misy zavatra mety mauvaise manipulation miaratsiny amin'ilay fiteny dia lasa mikatso ilay solosaina manomboka izay manao an'izay rana zany hoe efa misy arana izany syllabus rehetrarehetra na zany hoe drapa fampianarana tsikelikely efa hitambatambatra anaovana an'izay. Aminay zany misy karazana fiofanana maromaro dia misy ny tena foizinay aloha dia ilay resaka permitika azahoana anaty hoe permitika dia fiofanana amin'ny resaka informatika izy io. An'ilay ohatra rehefa mitondra tômôbila zao raha hoe te hitondra tômôbila dia mila manana permis de conduire dia raha te hikirakira ny resaka technologie d'information de communication dia mila manana ilay permitika. Dia les permitika zany misy A, dia B, dia C. A ho an'ny débutant, B ho an'ny intermédiaire, dia C ho an'ny avancé. Attestation izy. Arak'izany ny eto anivon'ny piftika manokana izay miara-miasa amin'ny ministera ny fampianarana andalana ny fikarakarana ny tota-taratasy rehetra ahafahana manome an'izay permitika izay. Iray amin'ireo tanora manohy fahalalana momba ny fikirakirana teknôlôjia feno raha ny fanazavany tsy afa-miala amin'izany intsony ny tanora ankehitriny. Amin'izao fotoana izao ilay teknôlôjia tena manjaka amin'izao dia raha ho anahy manokana za mpianatra any MPF dia amin'ny filière gestion dia tena ilaiko ilay izy satria amin'ny resaka gestion resaka teknôlôjia tena ampiasaina. Etsy ankilany raha ny fahazavany ny mpampiofana dia ilaina ny fampiarana ny fahaizana mikirakira teknôlôjia. Mila mianatra fa ilay mianatra zany tsy hoe mianatra ilay hoe teoria be fa pratika ny tena betsaka. Pratika ny tena betsaka satria izay zany tonga dia hoe sur ordinateur mihitsy ny mianatra fa tsy misy hoe cours omena ilay mpianatra fa tonga dia eo ny machine dia mianatra. Tsy mifidy samy mpampianarana noratovina, tsy mifidy taona ny fiofanana eo anivon'ny piftika. Manodidina ny 2 volana raha ela indrindra no mahafehezana izany raha ny fanazavana. Nisy io marany io ny fivoriam-be izay nitotosain'ireo mpikambana eo anivon'ny piftika entina manatsara izay fiofanana omena izy ireo izay. Fa nanolotra fanomezana ho an'ny akany fitaizana Zaza-Kambotsy sy sahirana ny vondrona filateksa teny amin'ny centre bienfaisance Akadivory Ambomalaza io maraina io nantsiprizy izay entin'ny Albertin Ramelarivo. Ny taona 770 no niorina ny centre bienfaisance Akadivory Ambomalaza natokana ho an'ireo ankizy Kambotsy sy ny ray aman-dreny sahirana ara-pivelomana. Eto amin'ity akany ity moa zany dia azo atao hoe mizara anankiroa ny atao hoe ny CBA na centre de bienfaisance d'Akadivory. Misy ny atao hoe sekoly izay hitantsika ao aoriana eo. Ny sekoly dia natokana ho an'ny olona sahirana izay te hampianatra ny zanana nefa tsy manana fahefana ilay ray aman-dreny mampianatra ny zanaka dia mampianatra n'ilay ankizy maimaim-pony zahay dia tsy mandoa écolage fa ny ankabetsahan'ireo ankizy ireo mbola izahay ihany miantoka amin'ny fitaovam-pianarana. Dia ny faharoa indray misy ny atao hoe ilay akany mihitsy, misy ny cantine ny dortoir dia misy indray ao tena ankizy matory ao 7 jours sur 7 moa zany dia misakafo ato aminay. Arak'izany ankizy miisa 2 amby 300 sy 400 avy amin'ity toby fitazana Zaza-Kambotsy sahirana
ary ireo mpianatra ity no tolorany vondrona filateksa fitafina sakafo ary kilalao ho fankalazana ny ray volany ankizy sy ho fanamavanana ireo ray aman-dreny sahirana sy ny ankizy taizany eto no antony fanampiana. Ny tanjonay zany amin'izao hetsika taona izao dia mba hanome fifaliana ho an'ireo tsazakam-boty izay beaziny eto reto satria tena tsapa hoe manana zo hifaly sy hibe ireo zaza ireo. Dia ny zavatra ho ataonay eto zany anio dia tonga izahay mpiara-miasa mikarakara sakafo zahay andro sakafo menandreo zaza ireo dia misy amin'ny ampany aminay ampilalao ampianatra karazana jeu de société dia ampianatra an'izy ireo. Mitondra koa vary 500 kilao sy menaka 20 litatra ho an'izy ireo. Dia mitondra zahay mpiara-miasa koa zany dia mitondra koa zahay hoe akanjo fitafy sy kilalao sy kiraro mba ho an'ireo zaza ireo zany sy zavatra hoe mba hita hoe mbola tsara mbola afaka omena. Dia misy ny rano fisotro satria ety izy toerana somary sarodrano ihany dia mitondra rano fisotro koa zay mitondra boisson gazeuse mba hoe mba anaovany hoe tena mba hoe manao fety marina izy zany mandritra ny volana eky sy ny fetin'ny fahaleovantena na dia somary mbola aloha kely noho ny fetin'ny fahaleovantena aritsika izao. Hafaliana ny an'ireo ankizy tezainy eto amin'ny tiakany ity izay nahazo fanomezan'izao avy amin'ny vondrona filatex. Efa tamin'ny taona 2009 nisy ny fiaraha-miasa ny rotonta hitoetrany ny fanampiana sy ny asa soa tanterahany vondrona filatex raha ny fanazavana. Fa ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo no entina aminao manaraka arahoary anatin'ity fanadidin'ity ny votoatin'izay sy entin'ny Yves Richard. Nivoaka androany fa 7 ny volana Jona ny laharana fa 4 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo. Asongadiny anatin'ny lohateny lehibe ny akon'ny feonan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny filohan'ny pirenena Frantsay izay hitondrany ny lohateny manaraka. Rencontre Rajoel Macron, la restitution des îles éparses plus que jamais réaliste ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'ny pejy faharoa no ahitanao ny fifanarahan'ny mpiara-miasa eo a Madagasikara sy Corée. Conférence Corée-Madagascar, l'émergence à la portée de la grande île. Ao amin'ny pejy fahatelo indray no ahitana ny akon'ny fifidianana solombavambahoaka. Tentative de troubles post-électoraux, la société civile appelle au calme. Tahaka ny mahazatra ao amin'ny pejy fahafolo no ahitanao ny andindiny ny fandarana lalina, iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV, fanadihadiana hoentin'ny mpanao gazety Feizo Rafaly, mandidina ireo olona manana fahasembanana ara-piainona. Fandarana lalina eto amin'ny Cool TV, arahinao amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Tontolon'ny fanatanjahantena hiatrika fiofanana mandritry ny herinandro any Japon ireo ekipa pirenena avehivavy taranja rugby ho fanomanana ny lalao iadina ny tompon-davaka ny Afrika fa indrindra ny fanomanana ny lalao olimpika mampiona Rakotorson. Ho fampiakarana ny haavo ara-teknika n'ireo ekipa pirenena malagasy amin'ny fiatrena ny fifaninanana maro isan-karazany izay atao amin'ity taona ity indrindra fa ny lalao olimpika izay atao any Japon amin'ny taona 2024 dia hiatrika fiofanana mandritra ny herinandro any Japon ireo ekipa eo amin'ny taranja rugby vehivavy. Fifaninanana maro no hatrehan'izy ireo any an-toerana ao anatin'izany fiofanana izany hatrany. Mazava ho azy moa zany fa efa nisy préparation nandritra ny presque un an zany nandraisan'io volontaire japonais io andreo ekipa malagasy zany tsy ny rugby à 7 any fa hatramin'ny rugby à 15 zany dia tafiditra zany tao anatin'ny fiaraha-miasa ny firenena japonais zany sy ny malagasy rugby izao fakanisana Japon zao. Manoloana izany no raisiny teo anivony mahasoivo Japon ireo ekipa ireo ny maraina teo nandray ny toromarika sy teny fakahirezana. Marina fa aorian'ny fampiofanana no amantarana ireo ekipa andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika n'ireo fifaninanana voalaza rehetra ireo. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Efa tafaverina atandrazana ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara rehefa nivahiny andro vitsivitsy tany a Frantsa. Fifanarahana eo amin'ny sehatra ekonomika efatra lehibe ny tontosana nandritra izay fitsidiana izay.
nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity itorika izay fomba iray ahafahan'ny olona rehetra mitondra trangana kolikolina fanarotam-pahefana hitany eo anivon'ny Bianco amin'ny alalan'ny internet. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany zava-magnantso dia veloma fodalto. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.